Toy izao ndray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mijoroa ROTA ao amin'ny Kristy. Ny olon-kendry dia tia manome tsodrano tsara ho an'ny hafa foana. Tahaka ny nataon'ny Naomi tamin'ny ROTA, araka ny voasoratra amin'ny ROTA toko voalohany andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe omeny Jehovah tokantranony ianareo ka hita fiadanana amin'izay tranony vadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi ary izy vovavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Tokana nefa ny lalana ahatanteran'izany dia ny fifikirana amin'Andriamanitra tahaka ny safidy nataon'ny ROTA araka ny voasoratra amin'ny ROTA toko voalohany andiny fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hoy ROTA aza manery andao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao fa izay alehanao no alehako ary izay itoeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitro, izay tany hahafatesanao no hahafatesako sady ihany koa no andevenanahy. Ataon'i Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Ankafizo ary ny tomponao e, vavaka isika. Ray eo, tezao aho mba hankafy ny fifikirana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.